Miarabantsika rehetra indray dia manonona ny fiadanan'i Jesosy mamirapiratra eo amin'ny vonany amintsika rehetra. Nateraka indray, izay indray no azavaintsika atao anatin'ity horonan-tsary ity. Ary ny soratra masina iangatsika hitondrantsika fanazavana dia ny Jaona toko voalohany. Ekeko fa efa nisy fotoana isika teto nanazava sy nilaza tsotsotra ny resaka fahaterahana indray, nouvelle naissance, fa ampitsika ihany ny fanazavana anio amin'ny fijery araka ny contexte joanika izay iangatsika. Ary izay mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy Kristy satria dia manan-kambara amintsika foana ny soratra masina. Amen. Tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Averiko tsara hoe ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'ny Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy dia tao amin'Andriamanitra tao amin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Toy izy ny famakina avy atrantsika dia hitsambikina eo amin'ny 1:12. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Hatreo ny filazantsara dia milaza ny amin'ilay teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra. Hatreo dia mbola manjavozavo ny resaka fahaterahana indray. Fa rehefa manomboka eo amin'ny 12 isika, vakitsika ny famakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay nino ny anarany? Mamofopofona fahaterahana amin'izay. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, ho tonga futur antérieur, zany hoe misy travail ao zany, misy asa ao izany. Tahaka ny vehivavy rehefa hampiteraka izy, rehefa hiteraka izy dia misy ny travail mandritra ny 9 volana eo eo, hatrany amin'ny mety jaza mandeha ny ranondoha dia teraka ara-potoana ny zaza. De tahaka an'izay ihany koa eo amin'io 12 io dia mihetsika ilay travail. Fa izay rehetra nandray azy, mihetsika Andriamanitra manome hery an'ilay mpino mba ho tonga zanak'Andriamanitra, futur antérieur hoy iaho, fa tsy avy hatrany dia hoe zanak'Andriamanitra. Arao tsara ilay fanazavana. Vakitsika amin'izay ilay 17. Dia ireo izay tsy nateraky ny rà, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Eo la travail mety jaza dia teraka ao anatin'ny antsoina hoe nouvelle naissance ilay mpino. Tsy nateraky ny rà, tsy nateraky ny sitrapon'ny nofo, filana entre ny lahy sy ny vehivavy, tsy nateraky ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Iza ilay Andriamanitra? Ary tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra. Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Ao lay travail, ao lay fahaterahana, fa tsy ao amin'ny sitrapon'ny nofo, tsy ao amin'ny filana, tsy ao amin'ny hoe zavatra rehetrarehetra
afaka andikatsika sy anampitsika an'izay fanambarana izay fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Averiko tsara tsy za no manamafy an'izany fa ny soratra masina 17 dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa naterak'Andriamanitra. Dia notsindritsika ny fanazavana ty hoe naterak'Andriamanitra midika fa nateraky ilay teny tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra, izy no naharina izao rehetrarehetra izao travay. Ny fahaterahana indray zany dia ao amin'ny tontolon'ny tenin'Andriamanitra, erin'ny filazantsara. Toy izy atsika ihany ny famakiana amaranantsika azy 4:40. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika teraka. Tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra, eo amin'ny 4:40. Ary ny teny dia tonga nofo teraka. Ka nonona tamintsika. Iza ilay tonga nofo nonona tamintsika? Jesosy Kristy. Amen. Dia io no ataon'ny mpianatra témoignage eto hoe hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny lay tokana avy tamin'ny iray sady feno fahasoavana, grasy sy fahamarinana, vérité. Izao no lalana sy fahamarinana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alala kosa Jesosy Kristy. Izao no lalana sy fahamarinana, feno fahasoavana sy fahamarinana. Tsy fantatro raha araka ao ilay fanazavana. Raha micomprendre an'izay zavatra nazavaintsika izay ianao dia micomprendre ny antsoina hoe nateraka indray. Dia mipetraka zany ny fanontaniana hoe nateraka indray ve ianao? Tsy nateraka tamin'ny filan'ny nofo, tsy nateraka olona fa nateraky ny tenin'Andriamanitra. Ilay teny tao an-danitra, ilay teny Andriamanitra, teny teraka tonga nofo Jesosy Kristy, monina tamintsika, monina ao amin'ny tokantranonao, monina ao am-ponao, eo amin'ny fiainanao andavanandro. Dia ao anatin'izay ny travail, ao anatin'izay ny accomplissement an'ny fahaterahana indray. Izay no mitondra transformation, fanovana anao ho olona nateraka indray, ho olona nouveau-né. Tsy maintsy ateraka indray izasy ianao fa ho afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy ateraka indray ny olombelona isika, satria ny anton'izay dia noho isika ilay tratran'ny contamination tao amin'ny sahany tena. Dikan'izay hoe contamination zay dia voaova ny vatantsika, tsy ilay vatana famoronana intsony fa toy ny hoe lasa vatana hybride. Le hoe hybride dia misy fifangaroana amin'ilay semence na bibilava menarana azotsika tamin'ny fahalavona, tamin'ny alalan'ny Eva sy Adama azo-panahy tao amin'ny jardin d'Eden. Alléluia. Mino fa azonao ny fanazavana. Verenako tsindrina le hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Tsy hoe vao nandray an Jesosy Kristy akory ianao vao nanolo tena ho an'Andriamanitra, tsy to miaika hanao ny sitrapony dia hoe avy hatrany dia lasa zanak'Andriamanitra. Possible izay araky ny fiasan'Andriamanitra mahery vaika avy any ambony, fa araka ity contexte joanika ity dia hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra mandeha tsikelikely fahendren'Andriamanitra zany. Mirarosoanao mba ho pino ateraka indray ianao ahafahanao mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Tainy Jesosy amanaraka indray veloma tompoko.